Tsy alalavitra amin'izay any isika tsy azo atao mban-javatra ny asa tanteran'ireo nivon'ny apipa ary ahafahana misoroka ny loza voajanahary entina hiatrehana izany ary dia nisy ny fitokanana fotodrafitrasa nisy ihany koa ny fanolorana natao an'ity sampandraraha ity. Efa mahatratratra amin'ny 2 miliara ariary mahery sy ny teti-bola natoka amin'ny fitondram-panjakana entina natsoavana vahoaka amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa. Tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa misa sivy sy ny fananganana nisy kabina vaovao etsy ampita-tafika. Nivoatra avokoa izany rehetra izany sy nandritra ny fanokanana sy fanolorana ofisialy ireo fitaovana mikasika ny fisorohana ny loza voajanahary tetsy amin'ny foiben'ny apipa etsy Anosizato. Izany dia mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana fohy ary amin'ny fomba entitra ny amin-drano na tsia ny olona mipetraka eny an-toerana iva amin'ny toerana iray dia avy amin'izany famantaran'izany no andraisana izany fanapahan-kevitra izany. Ahafahana koa manara-maso ny toetoetry ny ireo fotodrafitrasa izay indraiketany apipa amin'ny fiarovana ny mponina amin'ny fiakaran'ny rano. Ny cellule de prévention et gestion des urgences na CPGU eo anivon'ny primature kosa noho ny andraikitra ny asa fanamboarana. Infrastrukturel napetrako laham-pahamehana ny fanamboarana sy ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa maro eo anivon'ny CPGU apipa satria koa mantsy ny fanavaozana sy fanamboarana ireo fitaovan'ireo dia mampiena be dehibe mety voka-dratsy ateraky ny loza voajanahary. Araky ny voalaza teo moa zany dia 20 ireo station tokony amboarina kanefa ny sivy zany vita tanteraka ary opérationnel ozy ny fitenenana. Araky ny voalaza koa dia lasa automatika zany ireo système ndreo zany hoe atao anaty trano ato ihany izy no mijery ny avon'ny rano fa tsy mila miantso any Bevomaly intsony na ny any Andramasina na ny sisa. Vokatry ny fiara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena izao fanavaozana sy fananganana fotodrafitrasa vaovao zao. Nivoatra nandritra ny fotoana fa avy dimy eny noho ny fitaovana nampiasaina teo aloha ny fiasan-reto fitaovana sy fotodrafitrasa vaovao reto mba ahafahana misoroka ny loza voajanahary sy ahafahana manafaingana ny fandraisana fepetra rehefa miatra ny loza.